Faly miarabanao ry mpianoavana tafahoana soa isika am'izao fotoam-piaraham-bavaka izao. Ny renim-pianakaviana anankiray no manana faniriana entinam-bavaka androany. Maniry izy nidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fanabeazana ny tanora, indrindra am'izao fotoan-javatra misy ankehitriny izao. Ary maniry ihany koa izy nidiran'Andriamanitra tsehatra ny amin'ny fikasany mba andeha ho any amin'ny toeran-kafa ahafahany ihany koa miasa mijery ny tanora ireny. Andeha hivavaka ho azy isika ary hivavaka ho anao ihany koa raha toka ao aminao ihany koa izany faniriana izany. Hivavaka isika tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ny entintsika mivavaka ho azy. Ray malala ny an-danitra ambony io, akory ny hafalianay satria nomenao tombontsoa izay tsotro am-bavaka amin'izao fotoana izao. Ko raha manatanteraka izao vavaka izao ny tenako Andriamanitra, dia mahatoky fa hiaino ianao satria ianao no efa nilaza fa miaino amin'ny fotoana rehetra ary hamaly araka sitraponao izay rehetra mangataka aminao. Misy namanay, anabavinay, maniry ny idiranao atsehatra ny amin'ny fanabeazana ny tanora eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tokantrano indrindra ary eo anivon'ny fiarahamonina. Andriamanitra sarotra izany ankehitriny, kanefa ianao no iriny sy irinay hiasa amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay efa nirahinao. Izany fanahinao izany Tompo no hanome fahendrena ny mpanabe rehetra, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpitarika rehetra, ny mpitondra fiangonana, tolory fahendrena izy ireny, ahafahan'izy ireny mitondra ny teny soa mahafaly ho an'ireo rehetra izay mifanerasera aminy. Ka hatonga ireny tanora ireny handray izany teny soa mahafaly izany, ampaharavona sy ampifaliana ary ampanetretena. Andriamanitra, tsy injovy ireny tanoranao ireny. Aoka ho fenonao ny toetranao izy ireny, ka hanana izany toetranao izany ka ho lasa toan'ireo mpanomponao ny avaka amin'ny fahendrena fahiny, toan'ry Daniela sy ry Josefo, izay nahajoro amin'ny marina ka nateo aza ny tafitro dia tsy ho voafafa ny finoany ianao. Midira tsehatra amin'ny fiainan'ireny tanora ireny ianao Andriamanitra, ary midira tsehatra ny amin'ny fionan'ny tanora sy ny lehibe mba hahatonga ny fifandraisana ho amin'ny fitiavana sy ny fahendrena hatrany hatrany. Momba manokana ny fikasany ianao dia ny amin'ny hoe ho any toeran-kafa, ho any ampita, ho any velany. Andriamanitra, raha mahasoa azy izany, mahasoa ankizy na taranaka na zanaka, dia tantera ho aminy izany. Raha fantatra kosa nefa Tompo fa tsy hahasoa na tsy hanomezam-boninahitra anao, dia ianao no hanome azy izay rehetra mahasoa sy tsara indrindra ho voninahitra ao. Tsy injovy izany mpanompo vavinao izany, ary toano hery mba hahefa ilay faniriana ny amin'ny fanabeazana ny tanora mba hanana ho avy mamirapiratra. Ny vavaka dia angatahanay, tonononay ary irinay indrindra mba ho ekenao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.